tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Ny toky mpanavotana ala ozona. Izany dia ny fisontonan'Andriamanitra antsika olombelona avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ka voafoaka anatin'ny famaritana io ny hoe famonjena, fanafahana, fanamarinana, fanasitranana, fananganana, fampaherezana. Milaza zany fa ny fanavotana dia natao ho an'ny olona izay hiaran'ny ozona dia ny mpanota izany. Ny olona hiaran'ny ozona izay antsoina hoe olomba ozona dia ny olona izay miaina ao amin'ny fanamelohana ho amin'ny fahafatesana. Izay indrisy no manjarany, izay no lalam-piainany, izay tsy azo ny ovana na ialana raha inona na inona zavatra ataony amin'ny maha-olona azy, na fomban-tany izany, na fifadikanina, na fanatitra hodorana, izay lazaina hoe ala ozona. Raha dika ny hoe olona voaozona na taranaka voaozona na tany voaozona dia izay tsy misy fanambinana na fahasoavana fa ny anjarany dia ny mitoriana, ny jifosina, henatra sy fangahaizana mandrakizay. Raha kapoko dia fahavoazana sy fahafatesana ankitsirano izany. Raha raisina any amin'ny foto-kevitra ny hoe voaozona dia izay hiara ny fitsaran'Andriamanitra dia toy ny tenenan'i Jehovah Andriamanitra raha tofoka ny amin'ny faharatsy ny olombelona izy. Fa hoy izy tamin'ny Kaina izay avy namono na afatin'ny rahalahiny, inona nataonao? Ny feon'ny randralahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary ankehitriny dia voaozona ianao hiala amin'ny tanonenana izay ny vava hitelan'ny rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao intsony izy, ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Genesis 4:1-10. Toroaka izany koa ny nataony tamin'ny andefasany safodrano tamin'ny andro Noa araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah naninona no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehovah, haringako tsy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa manenina aho no nanaovako azy. Genesis 4:1-7. Dia teo raha teo ny nandringanany ny tanàna Sodoma sy Gomora araka ny hitantsika amin'ny boky Genesis 7:7. Ary dia azo toika tsy haivina vetivety ny niafaran'i Jodasy izay voaozona nataony dia namadiany an'i Jesosy araka ny voalazan'i Petera apôstôly manao hoe rahalahy, tsy maintsy ny tanterahana ilay teny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy. Koa izany lehilahy zany dia nahazo saha tamin'ny tambon'ny fahotany ary potraka ny ankohoka izy dia vaky ny kibony ka nipoka sady ny varoraka avokoa ny tsinainy. Fa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe aoka ho lao ny fonenany ary aoka tsisy olona ao. Salamo 7:22. Ary koa aoka ho lasan'olo-kafa ny anjara raharahany. Salamo 7:1-5. Asan'ny apôstôly zany 1:20. Fa ny nahazo ozona tampony na ny fanamelohana avy amin'Andriamanitra izay tsy misy famindrampo mandrakizay dia Satana izay nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra ary nangalatra ny voninahitry ny anarany ka mahasarym-piazo azy indrindra dia araka ny teny manao hoe izaho no Jehovah, izany no anarako ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa ho izy. Isaia 2:7. Ary dia hoy ny Tompo taminy nanao hoe endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry lay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapa nyanjera amin'ny tany ianao ry lay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao manakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny sedra fiandrianako
ty hipetraka eo an-tendrombohitra fivorinany amparany avaratra aho hiakatra ho any ambonin'ny avon'ny rahonao ka ho tahaka ny avo indrindra kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainatsita ho any ampara vody lavaka ianao tsy ho tononona mandrak'izay ny taranaky ny mpanao ratsy tsy hitsangana hanana ny tany izy na hanorona tanàna eran'izao tontolo izao fa hitsangana mela azy aho i Jehovah tompony maro ary ataoko fonenany sokona sy fiandronany rano izy ary ho fafako kifafa fandringanana izy ho Jehovah tompony maro. Isaia 4:2-7 dia tanteraka tokoa ny teny fa Andriamanitra manao fahamaliana izay tsy azo idivirana ka maneno heriny sy ny fahefany. Mba tanteraka araka misoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafon'ny olona no jinjany Galatanina 9:7-2. Fa fantatsika izy izay nanao hoe ahy ny fahamaliana izano amaly ary koa Jehova hitsara ny olony Deuteronome 20:5-7. Zavatra mahatahotra ny ho azo ny tanan'Andriamanitra velona Hebreo 4:7-3. Manahoana ary ny fiantrehantsika ny hoe ozina zavatsarotra sa ny mifandraina miaramonina amin'ny olona izay no everitsika ho vaozina toy ny marary oditra zany tamin'ny andron'ny tsy fahalalana ny verisaina ny kely amaina samihafa fa manahirana antsika izany hoe mitatao ozina mandova ozina hiaran'ny ozina sy ny toy izany ary na dia samy mbola velona aza dia lazaina fa tsy mety ary tsy mahasoa ny manozona sy mifanozona fa ny fomba fanaontsika kosa mba hiarovana amin'izany dia ny mifampiraso sy fiadanana ka hifanome toky fa raha mbola velona koa dia vonona ny fanasoa ary hifanambina fa tsy ny fanao ratsy sanatria. Koa rehefa tojo ny filentena anatin'ny famboatrana lalina na ny olona izany na ny firenena izay misy azy ary tsy mahita fomba ahafahana na herikivoana izy dia tonga tokoa ny fantaniana manao hoe saolahy mba voaozona isika na nisy nanozona na mandova ozondrazana sy ny toy izany. Koa manoloana ny patsaray tsy omby vava araka ny fitenitsika sy ny filatsanan-katerena dia tsy misy azo atao afa-tsy ny miantoraka amin'Andriamanitra mitanao ny famonram-pony sy ny famonjeny dia ny alana amin'ny ozona dia amin'ny fitsarana mahameloka aza mety miantra. Ho indrindra ny mpanao salamo raha ny talao tamin'Andriamanitra tao amin'ny lalina no ny antsokanao Jehovah Tompo. Ino ny feoko aoka ny sofinao hiainy tsara ny feo ny fifonako raha mandinika heloko ianao Jehovah o iza no hajanona Tompo o fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Ny andry an Jehovah eny ny andry aza ny fanahiko ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Salamo 1:3 ka hatramin'ny 4. Ary satria fantatry ny mpanao salamo fa Andriamanitra tsy anosobotanana ny fitalaony dia nampahery ny fireneny koa izy ka nanao hoe manantena ny Jehovah ry Israely fa eo amin'ny Jehovah no misy famoram-po sy fanavotana be ary izy no hanavotra ny Israely ho afaka amin'ny helony rehetra. Salamo 3:7-7. Tsaroana eto araka izany ry havana ny amin'ilay vehivavy izay voalaza ny filatran-tsara fa narahary efa 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa voamainka aza ny anarary koa. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nankeho ivohiny namaky ny vahoaka ary nanindry ny lamban'ny Tompo fa ho izy na dia ny fitafiniany azy zany ho voatendrika dia ho sitrana ho zany hoe ho vaovonjy ary niaraka tamin'izay dia ritra tokoa ny loharanonaretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy maraka toko 5:5-7. Izany tokoa no azo lazaina hoe ala ozona azo antoka. Inona no ambaran'izany? Ny iray dia ny ilan'ny olona fanavotana satria ny aretina mikiky dia toy ny fahafatesana efa mandondona eo amin'ny baravarana. Manaraka izany fanavotana izany dia tsy vita ny maha olona fotsiny tokoa fa ilana ny fiantorana amin'Andriamanitra amin'ny finoana. Ary ny fatokena dia ny hoe izay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra araka Mateo 7:20-20. Inona ary ny tsy hain'ny olona dia ny manaisotra ny ozona.
ahoana ny paoly apôstôly raha mijoro vavolombelona ny amin'ny fahalemen'ny olona tokoa zay tsy afaka anahitra ny ozona hoy izy amin'ny anaran'ny tompo indrisy olo mahantra aho iza no anafaka amin'ny tena ty fahafatisany ity Romana 7:7 fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko Romana 7:9 fa misaotra n'Andriamanitra aho izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika Romana 7:10 fa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàny fanahanaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàny famotana sy ny fahafatesana dia ny fanamelohana noho ny ota izany Romana 7:2 Andriamanitra tokoa ry havana no mahafaka ny ozona ho amin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny asa fanavotana izay nataony dia nandrany an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana hidiny ity amintsika nandray teo amin'ny tenany ny ozona izay entitsika mpanota dia ny fanameloan'Andriamanitra ahoana hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra ary novonoiny ny soratanany didy izay ny ampanga antsika dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka noombony tamin'ny hazo fijaliana ary nesoriny tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo tondro fanao izay avy nandresy Kolosiana 2:17-5 Jesosy Kristy izy no ala ozona dia toky mpanavotana ho an'ny mpanota rehetra tsy ankanavaka feno tanteraka ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy zay azo tarafina raha teo amin'ny rosokajinasa famantarany sy fahagagana izay nataony ary vitany antsakany sy andavany dia hita tamin'izany fa fanafahana feno no nentiny fanafahana avy amin'ny famatorany devoly fanasitranany indray mpimaso tamin'ny rofo sy ny aretina samihafa zay voalahatra fa rehefa nentina teo amin'i Jesosy dia sitrany avokoa teo ny fananganana avy amin'ny maty zanaka vavony Jairo zanaka lahy tokan'ilay vehivavy mpitondra tena taonaina Lazarus raha teo anadany Marta sy Maria sady sakaizan'i Jesosy sy ny sisa hafako zay tsy ary ho voatanisa eto ary indrindra teo ny nanekeny alatsatra tao Kalvari dia izy nanaiky ho faty noho ny ota ka naka ny toerana sazany mpanota sy ny olona meloka mba hanavotana azy dia ny ahavelona azy ireo fa voasoratra hoe fa raha tsy misy raha latsaka ho ny soratra masina dia tsy misy famenan-keloka Hebreo 7:22 izany hoe tsy misy fanavotana izany dia mba hatanteraka ny teny izay nandrony Jaona mpanao batisa an' Jesosy hoe intiny zanak'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo izao Jaona 1:7 ka ny hoe mitondra dia midika ho mandray eo amin'ny tenany ny entana izay tsy zakatsika olombelona dia nivetratry ny fahotantsika fa voasoratra hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika na ny fanaintainantsika kanjo isika kosa nanao azo ny kapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helotsika ny fampijaliana na famaizana nasoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika Isaia 10:4-5 fa dia notanterahany tompo atsakany sy andavany tamin'ny asany ny teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa diovina ny boka ary malady ny marenina atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara Mateo 2:15 fehetsika sahady zao dinika lehibe manafaka atsika izao ry havana fa raha voalazany soratra masina fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy araka ny Isaia 7:22 dia fahatokina lehibe indrindra kosa nomeny tompo ho antsika zay mino azy amin'ity andro ity izany dia nitoky mpanavotana fanafahana amin'ny ozona rehetra fa fony mbola tsy nanan-keritsika ho ny soratra masina dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy Romana 5:4-5 ary noho izany dia hoy Jesosy tsy tonga ho iantso ny marina fa ny mpanota ary tsy nifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary miantso tokoa zay rehetra mangetaeta fanavotana Jesosy ary dia tokom-panafahana lehibe no omeny manao hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo
dia ho afaka tokoa ianareo jaona 7:4 dia ho velokira zay rehetra mino sy nandray an' Jesosy ka nao hoe haleloia hosana ho an'ny zanak'ondron'Andriamanitra fanavotana mandrakizay ho antsika. Ho voninahitr'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Amen. Alleluia, hosanna ho an'i Jesosy vonina hitranye mandrakizay. Alleluia, hosanna ho an'i Jesosy vonina hitranye mandrakizay. Fa izy mesy manjaka mendrikadony nentinandao ny lapa lidinety. Alleluia, hosanna ho an'i Jesosy vonina hitranye mandrakizay. O atolori ny haja tera sy vonina hitra omeo azy ny laza sy hanitra. Alleluia, hosanna ho an'i Jesosy vonina hitranye mandrakizay. Piutena ny tompony tany sy lanitra mpamonjy tonga nompo hiaritra. Oh, brothers, don't stay away. Brothers, don't stay away. Brothers, don't stay away. Don't stay away. For Jesus Christ is the Lord, Lord of lords, the King of kings. He rules over the whole world, over all things. Hallelujah, Hosanna, for Jesus is the King. The glory, the honor will be to Him. Hallelujah, Hosanna, one Jesus, vonina hitranye mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.